Tera tamin'ny Frantsay matahotra ny Covid-19, maro ireo nisy safidy ny ody an-tanindrazana. Amnesty International mitaky ny ampianana ny isan'ireo voafonja noho ny Covid-19. Magnano mbola tsara antsika jiaby izay manaraka ny fahitalavitra MBS amin'ity sabotsy fa efatra ny volana Aprily taona 2022 ity. Tonga soa eto amin'ny fotoagna ny vaovao manasanao ampanajana karibo antsika jiaby anaraka ny vaovao hatramin'ny farany. Araka ny mahazatra ny anomboantsika ny vaovao dia ny tatitry ny CCO na ny Centre de Commandement Opérationnel Covid-19 etsy Ivato. Araka ny tatitra izay voaray tamin'ny 10 ora hariva teo dia misy tranga vaovao indray androany izay marihana fa ka contact izy io. Lehilahy raiky 7 taona monina any Toamasina no tratran'izany. Hatreto izany dia miisa 7 ireo olona izay fantatra fa mitondra ny tsimikaretina coronavirus ka ny 15 amin'ireo tsy misy soritra-retina raha toa ka ny 13 kosa misy an'izany soritra-retina izany. Afa vaovao araka nitatsika tagnatin'ny lohatenim-baovao teo dia adiny iray teo no niaona niainono ny fampanoavana any Arfina Elso tsy nisy indrafo fa tonga dia enjana ny sazy izay niandry an'ity mpanao gazety raiky ity. Teny an-toerana nanaraka ny zava-misy Miradora Benjamina mitatitra ny vaovao eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Misaotra nareo namana mpanao gazety no lavitra ndretra rehetra niavana sy nitapaka tsy nanary anatra amaly hatramin'izao saorana be tabe nareo fa dia mbola adiny antsika ity zany aloha fa dia za zany aloha zao dia hiditra ponja vonjy-maika zany tsy fantatra hoe roviana fitsarana na rovina. Na hiditra ponja vonjy-maiky Arfina Elso talehan'ny famoahana ao amin'ny gazety Valso rehefa avy natory-ndray alina teny amin'ny foibe ny cybercriminalité eny Anosy. Soratra nivoaka tamina tambazotra tserasera ny Valso vaovao izay tsy misy ifandraisany velively amin'ny gazety Antsoratra ny Valso no antony fiapangana. Fampanoavana androany raha mikasika ny madame Arfina dia lazaina izy fa hoe mandat dépôt makany amponja vonjy-maika aloha zany. Kanefa zavatra magaga sy mampaliro anay dia tamin'izay mbola niandry an'io valiny io zany dia efa nanizay araka io fanazavana amin'ny avy any amin'ny polisy sy tato amin'ny parquet dia raha zavatra hoe grave indrindra dia liberté provisoire no omenao raha tsy zany tena izy dia hoe classement sans suite zay naverana azy zany. Kanefa akory ny agaganay fa hoe misy mandat dépôt. Inculpation dia hoe fanalam-baraka amin'ny alana cyber criminalité dia ny faharoa dia hoe manosika ny olona tsy ho tia le président république. Tsy hitanay izy satria fanazavana tao za aloha tsy hiditra amin'le hoe le fe fa zay fotsiny izy hoe tsy tompona andraikitra amin'io mihitsy izy tsy izy manao an'io cyber io zany raha tia hoe le site zany tsy izy mihitsy tompony andraikitra. Ka eo zany mahatonga anay teny hoe raha be indrindra io au plus grave dia tokony natao liberté provisoire izy fa tsy natao mandat dépôt fa classement sans suite tonga dia mifoanina fotsiny hoe tsy antony anenjehana ty olona ty sa tsy misy any fa noho izy fotsiny angamba verako azy satria any amin'ny plaidoirie angamba antsika resaka be dia be fa hoe noho i raha matoy fotsiny tompona andraikitra amin'le gazety Valso
io mahazo anazy satria efa ninjeny izy io natao tamin'le raharahany le roplanina tsy kely mbola tsy mety vita ry le hélicoptère zany tonga masina efa ninjeny atao fa afaka madiodio izy za mino raha mbola misy nondrazana sy ny Andriamanitra tsy maintsy afaka io raha matoa io ny fandehan'io zany dia lazaina fa hoe mbola tsy fantatra ny daty tsaranandraraha dia ka mbola gaga ihany ray zay tamin'izay fotoana zay satria ny noty avy any ministry ny fitsarana noty zany nampahafantarina eran'izao Madagasikara manontolo zao eran'izao tontolo zao mihitsy satria be da be mahafantatra koa ny any ivelany fa hoe ny raharaha rehetra misy détention misy olona migadra indrindra fa flagrant délit dia tsaraina avokoa dikan'izay zany dia hoe tokony ho fantatra androany hoe ho tsaraina izy amin'ny latsinainy natarata ny larobia zao kanefa tsy nisy zay zavatra fa hoe mbola iandry zay fanapahan-kevitra atao andriamatoa président de république amin'ny rapitsy zany hoe izy sa tsy misy confinement tsy hitanay izy idirany confinement amin'izao raha-raha-pitsarana izao satria ny note ho mbola averika any dia milaza fa hoe tsaraina ary tsy maintsy tsaraina ny olona rehetra sy misy détention préventive indrindra fa flagrant délit amin'izao moa zany resaka eran'izao tontolo zao dia hoe esorona atao zay tsy ampigadra izy olona sy mbola tsy tokony higadra noho nyle aretina matsiravina amin'izao fotoana zao rehefa ny antsika sesefana ihany ny ao prison mba afatifaty bebe kokoa n'le olona tsy fantatro ny dika zay misy mpamon'olona sa tsy misy mpamon'olona ka zay zany noho n'io mandat dépôt io dia latsinay satria androany moa zany tsy fiasana sindrapitso dia efa mametraka zay opposition manohana mafanoanana ny hoe mandat dépôt io ka hoiteo mitohiny amin'ny herinandro ambony nateo aza ny fanamarinana sy ny pirofo rehetra nomen'ny mpisolo vava dia nilatsaka ny didy teo amin'ny fampanoavana eny an-tany mora ny miandry ny fitsarana azy ity reny mpianakaviana ity asa fanavangazeta nasanety dia za dia miteny sotra misy hoe voatohintoina ny fahalalan'ny asantsika ry zalahy eny fa na dia lazaina fa réquisition ary amin'izao ka tsy maintsy manaiky midina rehetra nanao ny asantsika foantsika hoan'ny olo-pirenena sy hoan'ny vahoaka malagasy nanaovantsika asa ireo ny anaovantsika tatitra mitondra ny taraina an'ireo tsika sy ny zavatra tsy misy tsy rary ny miatra aminy karaha izay asantsika izay no tontolona makaitsika za ao anatin'izao raharaha zao manao hoe ny troisième tafiditra ao anatiny atao hoe tsy fahalalana ny asa fanaovan-gazety ve tsika sa voatohitoina tanteraka ary manay fa anjaka eto ny hevitra olo tokana amin'ny asa fanaovan-gazety dia ahoana nefa raha nyty asa fanaovan-gazety eto Madagasikara ity raha ny olona tany ivelan'ny fitondrana teo aloha no niady mafy an'izany fa rehefa nazo fahefana dia satria isan'ny adikana atao anatin'le lalàna vovony hoe tsy fampidirana ponja mpanao gazety intsony tsy lalàna fehny mpanao gazety hoe zany no nanenjehana azy ta lalàna hafa dia miara-mahitsika izao miara-mahitsika ilay izao e hafa ny lazain'ny tolon'ny molotra hafa ny ataon'ny vava ny tanana dia eto sika ny antsoko fotsiny dia andeosika rahina zalahy mafisy kokoa firasaikina fa miatrika ady mafy tsika mpanao gazety amin'izao fotoana tsy raha kotrany irena gérard zay za filohan'ny lavitra fotsiny efa ary tsy minavika androany iny fa zao tadio tsara fa nanomboka iny androany mety atoriny hafa afaka piso zay ny aiko ataovy tsara fotsiny azao ny atika seviganantolozy tsiro zay tsy rariny rehetrarehetra ka nanantsika profo tsy namela irerany arfinina ireo mpanao gazety satria na tsy aro voatohina loatra amin'izao zava-manjo ny tontolo ny asa fanaovan-gazety eto Madagasikara izao irodorodina anatitra ny arfinina teny an-tany morany rehetra ary nankahery ireo fianakaviany tsy hipetra-potsiny anefa ireo mpanao gazety fa iray fo ary anomana hetsika goavana anoherana izao endrika jadona izao ny olana matsy dia amin'ny mampanao gazety azy no niantsona ny arfinina elosoa mazava be ny lalàn'ny serasera dia ny tsy ampidirana amponja intsony ny mpanao gazety nefa izao ny zava-misy ho anay telo mianaka zay avocat zany zay mpiaro satria tena hitanay fa tsisy nininona mihitsy le izy dia hoy izay hoe tongava raha lehilahy raha mieritreritra misy marina kely fotsiny any aminareo amin'ny andro hitsarana ny tiraraha ty sa miandry ianareo zay ary te hifankahita aminareo hifanazavitsika to raha lehilahy dia tongava voafatra ao anatin'izy ve le mpitorany efa ny maître vita eo zany vitatsika le izy
fa tsy maintsy ho hitanay ho tratranay hoe izy ny mpitory an'io hita eo zany izy nisy raha tsisy mpitory zany hitantsika hoe zavatra io mazany aminareo fa hatramin'izao hoe mbola tsy naka dossier communication dossier zay ka tsy nay izy resahana fa rehefa azonay communication dossier hitanay izy fa nay zany na tsy zany mbola milaza aminareo mbola averika ihany fa hoe raha lehilahy afaro zay olona mpitory io zany tongava raha ohatra hoe tena masakina na raha vehivavy miavia madamo miavia ianao tsy magnano tiatianay mare zao miavia bakao madamo. Namoaka fanambarana omaly ny Amnesty International ny antso ny fitondram-panjakana ity fikambanana iraisam-pirenena ity anena ny isan'ireo voafonja isorohana ny fianaky ny valanaretina coronavirus. Mitatitra ny andindin'izay Ravirazafy Mahenina eo amin'ny rindran-tsary ny Toky Ramarolahy. Ireo mandry fitsarana no angatahany avy amin'ny Amnesty International tokony mahazo fahafana. Ankoatr'izay ireo marefo ara-pahasalamana sy ireo efa nahazo azy taona ka mety mora andeharana aretina dia tokony jereny fanjakana malagasy manokana mba hampihenana ny isan'ireo voafonja. Araka ny fanambarana hatrany nilaza ny Amnesty International fa tsy ampy hisorohana ny fianaky ny Covid-19 any am-ponja, ny fametrahana fanafody sy ny fijerena matetika ny maripana ireo voafonja sy ny mpiandry fonja. Araka ny fanadihadiana nataony ity fikambanana iraisam-pirenena ity, mihoatra ny tokony ho izy ny isan'ny voafonja eto amintsika, mihoatra avy roa na mihoatra ny olona zaka ny toerana iray no ao. Ny ankamaroany tsy misy toerana toriana akory. Mampiahy ihany noho izany ny toe-pahasalamana izy ireo, indrindra amin'izao fotoana. Ny ankamaroany izay marefo tokoa ho hiatrany ny fanambarana, etsy andany tsy fampitsakafo sy ny fitsaboana. Miantso ny fitondram-panjakana indray fepetra faran'izay aingana ny Amnesty International mba ahafahan'ireo voafonja miaina toy ny rehetra ka mahazo fahadiovana sahaza azy, ny zo voatsabo sy sakafo ara-pahasalamana ahafahany miady amin'ny aretina. Nisy moa ny tolo-kevitra narosiny avy amin'ny sous-comité ao amin'ny firenena mikambana izay misoroka ny fisian'ny fampijaliana any am-ponja na ny SPT ho an'ny fanjakana malagasy ireo tompona andraikitra voalohany natao hiary ireo tsy afa-miaro tena amin'ny Covid-19 toy ireo voafonja. Tolo-kevitra izay milaza ireo fepetra rehetra tokony raisin'ny fanjakana mandritra ny fotoana mampianaka ny aretina. Ny zavatra matsikaiky mangataka ny ampianana ny isan'ny olona tazomina ny am-ponja ny Amnesty International, mitombo isan'andro anefa ny isan'ireo voafonja eto amintsika. Fa androany tamin'ny fitora ariva teo no niainga ny sidina ho an'ny Frantsa izay mitondra ny ireo teratany frantsay maniry ny hody. Mahery ny 700 izy ireo no nandesiny ny sidina Air France androany. Manampy be amin'izao hetsika izao moa ny tsaradia. Miradora Benjamina sy Manora Andriamalala no teny antoerana mitatitra ny andindin'izay. Hatramin'ny androany dia 737 ireo olona tratran'ny coronavirus any Frantsa ary 7,8 ireo nodimandry. Na dia izany aza ny tahany marary sy maty any Frantsa dia maro ireo teratany frantsay monina na miasa na ihany koa nanao fizahantany teto Madagasikara no ny safidy ny ody any aminy. Mitohy androany ny fampodiana azy ireo ary ny fanjakana frantsay amin'ny alalan'ny masovo frantsay no mikarakara izany. Olona efa vita fitokana monina ireo mpandeha sasany ary azo avy hatrany ny tokantranony izy ireo rehefa tonga any Frantsa. Alors il s'agit d'un retour, plus qu'un rapatriement, c'est d'un retour en fait de gens qui sont de passage à Madagascar, qui pour la plupart d'entre eux sont des touristes, et pour une petite quantité d'entre eux, des résidents qui ont des problèmes médicaux qui ont été constatés et pour lesquels un retour également en France est nécessaire. Donc nous travaillons également sur ce vol qui nous permet de traiter ces deux populations, et on devrait arriver sur un vol qui devrait partir avec environ 450 passagers, alors qui ne sont pas tous d'ailleurs français, puisque comme vous le savez, la France est nation pilote au titre de l'Union européenne, et nous avons pris également des ressortissants allemands, italiens, espagnols et britanniques également. Il est certain qu'il y a encore des personnes qui sont effectivement susceptibles de quitter Madagascar dans ce même réservoir de population, c'est-à-dire à la fois des touristes de passage et également des résidents qui ont des difficultés médicales. Nous ferons naturellement un décompte à l'issue du départ de ce premier vol, de sorte que l'on puisse ensuite avoir des chiffres un peu plus consolidés pour demander le cas échéant un vol supplémentaire. Andao avamboly zao sidiny zao
saingy tena safidy manokana ny andro mpandeha ny hiala eto Madagasikara aloha. C'est rapatrienne. Pour la faire un petit peu. Le one de la santé, un loup, des chevalages à Faran. Chernaka, septembre, des Yetsana, les Fanaka, Viner, Chitavina, et tout, Chavaka, Foka, Chavaka Murtira, Parage, Parage, et l'homme. Mbola maro ireo teratany frantsay no maniry ny hiala eto Madagasikara. Inona avy ireo fipetrarahana raha te hiala eto amin'izao vanim-potoana izao? Il y a une cellule de réponse téléphonique qui a été ouverte au niveau de l'ambassade et qui permet de recueillir les noms des personnes qui sont candidates au départ et ces personnes sont ensuite contactées par Air France pour pouvoir rentrer sur le vol, en l'occurrence le vol de ce soir. Alors à ce stade, non, le but c'est que les personnes puissent rejoindre leur domicile et respecter ensuite les règles qui sont édictées en France sur le confinement. Donc le confinement à domicile et suivre là aussi l'ensemble des règles qui sont données par les autorités françaises, par le Premier ministre et par le ministre de la Santé. En cas naturellement de symptômes, ces personnes font appel à un médecin et peuvent être, le cas échéant, hospitalisées si d'aventure les symptômes se révèlent graves. Misy ireo sidina avy any amin'ny faritany izay mbola andrasana ihany koa, mbola mitondra ireo teratany vahiny ihany koa. Misy ny fifampiresahana amin'ireo mpitondra malagasy ny amin'ny fanomezan-dalana rehetra ahatontosana izany satria efa mikatona ny lanitra Gasikara. Ho an'ireo hijanona eto kosa dia manantitra ny avy eo amin'ny masoivo frantsay ny anaraka ireo fepetra sy toromarika. Vanim-potoana sarotra nolalovan'i Madagasikara amin'izao fotoana izao nanoho ny heviny manoloana izay indrindra fa manoloana ny fihetsika ataon'ny mpitondra fanjakana ankehitriny ny solombavam-bahoaka Alain Ratsimbazafy tamin'ny androany. Germaine Menjanahary no mitatitra an'izay eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Tsy vahaolana amin'ny trangan-javatra misy ara-politika eto amin'ny firenena, ny fanenjehana sy ny fanagadrana olona tsy mitovy hevitra, tsikaritra fa mizotra makany amin'ny jadony Madagasikara raha ny trangan-javatra miseho ankehitriny no jerena. Mbola fotoana ve zany zao anaovantsika an'izay hoe fanenjehana mpanao gazety zay amin'ny fanehoan-kevitra samihafa ao anatin'izay tontolo ny fanaovana gazety zay. Mandalo vanim-potoana sarotsika ankehitriny na situation exceptionnelle. Raha ny hevitro manokana dia hoe ilaina ny fampiona, ny fampiresaka mba ahafahana mamany olana. Fa lasa endrika fampitahorana na endrika fanaovana antozay ny mpanao gazety no hitan'ny fiarahamonina ankehitriny. Ny ady atrehantsika amin'ny coronavirus etsy andaniny, ny fanenjehana tompon'andraikitra samihafa etsy ankilany ka hoy hoe fotoana angamba zao tokony ametrahana ihany izay lafiny hoe filaminana eto anivon'ny tany sy ny firenena izay. Dia lasa misavorivory be ihany ny sain'ny vahoaka malagasy amin'ireo fandraisana fepetra manokana amina olona vitsivitsy izay vao antsony amin'ireny tompon'andraikitra ny filaminana ireny amin'izao fotoana izao. Eo amin'ny pejy toe-karena dia neken'ny filan-kevim-pitantanana teo anivon'ny tahirim-bola iraisam-pirenena na ny FMI ny hanampy an'i Madagasikara ary namoaka 5.1 faingo 7.70 tapitrisa dolara iadina amin'ny Covid-19 izy. Ny andindin'izay tanteriny Ravirazafy Mahenina sy Tokiramarolahy. Amin'ny alalan'ny facilité de crédit rapide no nanomezana FMI ny vola ho an'i Madagasikara hanampina ny fanjakana amin'ny ady atao amin'ny fianaky ny Covid-19 antony miatraika amin'ny vantana amin'ny toe-karem-pirenena malagasy ny fizahan-tany, ny fitrandrana renan-kibon-tany sy ny fandranana izany, ny varitra ny famatsim-bola ny aretina Covid-19 izay fanahitana olona marary raika amin'ny fitopolo. Nanisy aza ny fepetra no raisy ny fanjakana analefahana ny isan-tokantrano sy ny lafiny sosialy tsy maintsy mila ny famatsim-bola avy any ivelany Madagasikara hiatrehana indrindra ny aorian'ny krizy. Araka ny tombatomba ny filan-kevim-pitantanana ny FMI ary araka ny fanambarana nataony dia hena ny arkarena Vaovao hidina ihany koa ny tahanyetra miditra amin'ny fanjakana malagasy raha ny fanambarana tale jeneraly levitra ny filan-kevim-pitantanana ny FMI. Fantaniana mipetraka ahoana ny fomba fitantanana io vola io toy ny fanampiana rehetra azon'ny fitondram-panjakana malagasy adina amin'ny Covid-19 mitaky ny mangarara ny olom-pirenena amin'ny ampiasana izany.
Nitondra fanazavana mahakasika ny dikany fihibohana na ny confinement ny maître Olala androany teny Anosy. Miradora Benjamina Manora Andriamalala. Tapitra zay ny 12 andro voalohany nandraisana fanapahan-kevitra ny amin'ny fihibohana na le atao hoe confinement. Ny tsapa aloha tao anatin'izay dia gabraraka ny fampiarana azy. Tena tsy fahaizana tokoa ve sa finiavana andika ny fepetra tsotra zao? 17 taona ny tenako amin'izao fotoana izao mbola tsy nahare an'izany vocabulaire confinement zany ary mbola tsy nisy zany confinement zany hatramin'izay na olona na raha tsy amin'izao fotoana izao. Ka izany tsotra mivaliny amin'izao 2020 zao zany vao naheno an'izany confinement zany dia manao hoe ny confinement ihany koa amin'izao fotoana izao. Na ny tenako zao ary manao confinement ihany koa miaraka amin'ny fianakaviako. Fa le izy kosa aloha matetika araka marina sy zavatra misy dia sany hoe be dia be tsy mahafantatra tsara le tena izy. Ny confinement zany tena tokony ho dikany dia le olona zany atao izay tsy ampifangaro anazy fanakaiky indrindra iarovana an'le hoe ianahana le aretina. Fa ny mahagaga nefa ny fanjakana manao hoe anao confinement tsika kanefa kosa atsona dodolo le olona tongava tena zao dia fanakaiky raikitra mihitsy ara dia tsy confinement zany fa ohatrany hoe fanohatra zany. Zavatra resan'le fanjakana le hoe manao confinement ray metatra nefa ny le olona asaina miraikitra. Ka zao ary zao nanatokantrano koa any amin'ny zanako indrindra fa madama tsy mahasahy miraikitraikitra mihitsy satria misy le confinement manaraka le confinement koa. Ka noho zany le confinement dia hoe tsy hoe izy io aretina na zavatra vidina any amin'ny pharmacie na hena vidina any amin'ny bazary fa hoe zavatra tokony atao dia hoe tsy tokony fampiraikitaikitra. Nanapa-kevitra ny fitondram-panjakana fa hitoy ao anatin'ny 12 andro indray ny ame anara-pahasalamana eto Madagasikara. Be loatra ny fitarainana izay voarainy eo anivon'ny mpitandro ny filaminana mahakasika ny fioaram-pefy ataon'ny polisy sy ny zandary mandritra n'izao vanim-potoana anaovana ny fihibohana na ny confinement izao. Nanao ny fanadihadiana manodidina an'izay indrindra androany Inory Fitiavana sy Andry Rakotomalala. Mahazavana ny kolikoly ataony eo anivon'ny mpitandro ny filaminana eny amin'ny arabe amin'izao fiadiana ny valanaretina coronavirus izao. Tsy ny polisy ihany no voakasika fa ny zandary ihany koa. Izay resaka kolikoly izay indrindra no anisan'ny tena mampitaraina ny vahoaka maro eto amintsika. Misy fa tsy dia tena hoe betsaka moa zany fa misy ka vitsivitsy fotsiny ihany hoe tsy dia tena mipetraka loatra zany le tena disposition apetraka ho fanjakana amin'le resaka ohatra zany hoe ilana resaka barrage zany mety ny mahatonga kolikoly manko ireny zany. Tokony anafoana zany le polisy hipetraka amin'ny lieu respectif ny hoe eto nametrahana anay dia tokony eo fa tsy mivezivezy amina toerana hafa. Zay zany tena mety misy koa polisy mety manao avy amin'ny andraikitra mety ataony zany. Tarain'andro vahoaka ihany koa ny resaka sakana ataony mpitandro ny filaminana. Misy amin'ireto farany mantsy no manararao pahefana sy manao fihetsika tsy mendrika atao amin'ny besiny maro. Dia vahoaka fotsiny zany ny mantsy ny olona dia amin'ny resaka confinement tsy dia manaja an'izay le vahoaka. Moa le mpitandro ny filaminana zany manatona an'ireny. Tena zavatra marina koa zany tsy fantatro le vahoaka izy tena antsona en cas d'urgence misy amin'ireny zavatra ireny fa matetika ihany na tsy aty amin'ilay polisy ary le zavatra tokony hoe fanontaniana mipetraka dia lasa aty aminay aty mamahany le olana nefa tsy andraikitra tokony mba ampahafantarina vahoaka ihany zany sy zavatra izay. Vao aingana koa izao no nisy mpivadiny Joro Vaovao Olombelona manoloana ny fihetsika tsy mendrika ataony mpitandro ny filaminana teny Andranomena. Fa ankoatra izay raha mahita trangana fanararotapahefana ataony polisy manokana dia miantso ireto laharan-tariby ireto ny 034 15 367 20 sy ny 020 22 281 70.
raha hitantsika zay tamin'ny andro vitsivitsy lasa dia nisy ny fitarainana momba ny hoe andoavam-bola ny fizaham-pahasalamana izay atao eny anivon'ny hôpitaly Manarapenitra ho an'ireo marary mandritra n'izao valanaretina coronavirus izao. Nitondra fanazavana manodidina an'izay indrindra ny mpitsabo ao amin'ny hôpitaly Manarapenitra androany. Angom-baovao nataony nomena Andriamana Misata sy Andry Rakotomalala. Raha akka ny fitarainana izay nataon'ny olona iray manoloana indrindra ny fandoavana ilay consultation 10,000 sy R1 tao anatin'ny tambajotran-tserasera ny alakamisy lasa teo izay nisy namany iray nahitana soritra aretina izay mitovy amin'ny Covid-19 ka nasaina nanatona ny hôpitaly Manarapenitra avy hatrany. Ny hôpitaly mpanjakana rehetra moa hatramin'izay dia misy sarany ny fizahana. Dia mitomana ny asany amin'ny aretina isan-karazany ny hôpitaly mpanjakana rehetra. Ao anatin'ny cadre-ny aretina Covid kosa dia maimaimpona daholo ny fizahana. Raha ohatra izany misy olona tonga manao fizahana ety ka consultation tsotra no ataony dia mitohy manao ny asany hôpitaly dia misy marina amin'ny fandoavana ny volany sara ny fizahana ataony. Raha ohatra kosa ilay olona tafiditra ao anatin'ny famaritana antsoina hoe définition de cas navoaka ministère fahasalamam-bahoaka manodidina ny cas-ny Covid dia maimaimpona tanteraka ny fizahana atao azy. Arak'izany tsy maintsy ireo olona izay vita fitiliana ka tafiditra ao anatin'ireo lisitra izay navoaka ministère fahasalamana ihany no maimaimpona ary ireo olona izay efa fantatra fa mitondra ny coronavirus ihany no sahaniny. Ny olona izay tonga ety zany mana coronavirus dia ampidiriny dokotera ao anatin'ilay famaritana foana aloha. Misy famaritana voasoratra mazava. Raha tsy tafiditra ao anatin'ny famaritana izy dia tsy atao fitiliana akory. Misy olona voafetra zany sy voafaritra no tokony atao fitiliana. Ny hôpitaly eto zany zao hatramin'ny sy ny tivalana aretina ity ny miditra hôpitaly eto dia tsy misy afa-tsy ny marary voakasiky ny Covid ihany ny coronavirus ihany. Lafim-baovao hafa tanteraka mihitsy naresaka ny tetsy amin'ny orinasa raiky eny Tsiadana tamin'ny maraindray teo noho ny fifanolanana nisy teo amin'ny mpiasa sy ny mpampiasa azy. Ny tsy fandoavana karama ara-dalàna no antony raha ny fanazavana voaray teny an-toerana. Andidin'izay andeha hoarantsika eo amin'ny sary ny Manora Andriamalala. Mpiasa malagasy maherin'ny zato no mitaraina noho ny afitsoko ny mpampiasa azy ireo eny Tsiadana eny izay sady tsy mitsinjo ny mahaolona hoy izy ireo no tsy manomeny karamany araka ny tokony ho izy. Betsaka amin'ireo mpiasa no mitaraina fa tsy iantohan'ity fiasana ity ny fiahina ara-tsosialy sy ara-pahasalamana. Somby taratasy nosoratana tanana ary natao dika mitovy na fotokopy no andoavana ny karaman'ireo mpiasa. Tamin'ity farany volana ity ny ampy ny fahorian'ireo mpiasa satria mbola banga be ny karamany raisiny. Ty orinasanay tamin'ny 2017 zany zao ny asa tato ny saleranay zany tsy manaraka an'ilay barima amin'ny fanjakana. Io zany afatipatenana le amena knappy sasiosity. Raha marary zany zay zao dia mianto tena dia tapaka amin'ny karamanay le izy. Dia izay miasa zany miditra amin'ny fito sasany raha vamidimy tsy supplémentaire. Dia zao zany zao zay nisy an'in'le hoe aretina teo dia nametraka soratra zany izy tao ampiasana hoe tsy miasa tsika manomboka amin'ny latsinainy izy ka hatramin'ny zoma teo zany. Dia kanjo filoham-pirenena ny ariva ny teny hoe tsy miasa hoe tsy tapahana ny karama nefa zao zay nandray vola contre nandro na 15 jours meny anay zao. Dia ny fils de paie anay zany zao ny fils de paie anay. Raha ny tena lalàna zany izy maka mpanampiny dia nefa ny tsy hoany aminay kio akalany 500 isan'ankizy zay anasana WC hono. Ka izy zany teo ny teny hoe andana hono any amin'ny président zay maka vola. Nefa zay tato miasa dia andana hono any amin'ny président maka vola. Ireo zao ny ankizy adressen'ny tompon-tranony tsisy manana hofatrano. Volany raisiny teo nisy mandray 700 ariary. Misy mandray 700 ariary, misy mbola nana amin'ny patron vola amin'ilay maka avance isan'andro. Araka ny hita teny an-toerana dia nizara roa ireo mpiasa. Etsy andaniny ny mitokona mitaky ny zony, etsy ankilany ireo lehibe ny mpiasa izay lazainy ireto farany fa tsy mba miady ho an'ny tombotsoan'ny gasy tahaka azy. Taorian'ny fandresen-dahatra elaela ihany nanaiky ny hitondra fanazavana taminay ihany ny solotenan'izy ireo. Tsotra ny zavatra ny tenen'ny patron, vao teo mantsy izy ny antsoanay. Tsy mandeha ny tsena amin'ny vola kokoa mbola lasa trosany amin'ny an'iny ty beoririka daholo. Zaho ozy ny teny tamin'ilay ankizy hoe tsy mandatsy antoan'ny karamanareo fa opeheko ny karamanareo. Opeheko ozy ny karamanareo 15 jours rehefa retournareo fa za zao tsisy vola. Taorian'ny nialanay teny an-toerana
mbola tsy nisy nety-niala teo amin'ny tokotanin'ny orinasa ireo mpiasa ka tokony ho tamin'ny roa folakandro teo araka ny vaovao farany voaray dia tonga teny an-toerana ny mpitandro ny filaminana avy amin'ny polisy pirenena nantsoiny ilay mpampiasa izay teratany vahiny. Eo amin'izay vaovao mahakasika ny fiarahamonina izay hatrany raikitra ny sakorika ny ariva teo teny amin'ny faritra Antomadinika sy 67 hektara atsimo. Polisy ny kastanana olon-tsotra iray no voalazan'ireo olona fa olona nanatry maso fa ny andohany izany olana izany. Ny bokary ny bomba nandatsa dranomaso ary raikitra teo ihany koa ny sakorika. Toy izay indrindra ny fanazavany ireo nanatry maso izay niresaka tamin'ny mpanao gazetinay androany tamin'ny fitora ariva teo. Nahita niny zokiny dia tsy haino za tsy nahita zay départ teo fa vany fotsiny izy no efa nandrokako ohatran'le mpivarotra hoe miala fa efa tonga teto fa izy efa namono aloha no hitako le ry lefa vonon'le polisy tonga dia nikapoka teo dia maty teo le zoky dia tsy ohatrany tsy nirara endry zalahy kory ary fa dia lasa aloha izy nandeha nitsoka dia le polisy anankiray mbola nrizarizay netiny tany amin'ny CTM tany dia tsy hay zay nefa ranontany aloha. Dia avy eo moa zareo miverina nankan'le moto le polisy teo dia tsisy resaka dia le vahoaka moa teo mivanavana. Zavatra teo zany le ry ohatr'izay ohatrany hoe vidividy zavatra teo izy zany aloha satria za ry mahita ny namonony azy aloha fa le départ teo tsy hitako fa le polisy anankitelo avany za miantsena any no miteny hoe miala am'izay miala fa teto izy efa ery mahita an'le ry mbola misy menoty mihitsy le ry mbola tsy naninona izay no namonony azy dia mbola nisy tamin'ny efatra teo zany misy bara zany antseloetsy dia ohatrany hoe mbesany fandritra tamin'ny polisy zany le olona dia raha mifandritra tamin'ny polisy dia ohatrany hoe misy tomony zareo zany samborona dia mifatorany menoty dia mianjera tamin'ny sisina trottoir le anina zany dia naratra be ty dia tsy haiko zany aloha zany hoe namaty sa velona le olona ao dia le polisy ny sady reny moa fa tonga teo zany le vahoaka koa fa nitrota be dia lasa miveriny reny dia zao ndray zany lasa ao le polisy ny CTM reny dia ohatrany hoe mitoratoraka bomba sy anina teo dia olona fotsiny ao aloha ao zay zany aloha no hitako tamin'izay teo. Va hikoragna vaovao hafatsika raha mahafantatra fa misy ny olana amin'ny fitsinjarana n'ireo fanampiana ho an'ny vahoaka sy ny fiarahamonina marefo amin'izao ady amin'ny coronavirus izao. Nitondra ny fanehoan-keviny indrindra ny solombavambahoaka lany tao amin'ny distrikany Atsimondrano manoloana an'izay. Germaine Menjanahary no mitatitra ny vaovao eo amin'ny sariny Andry Rakotomalala. Toerana maro no nahitana fikorontanana nateraky ny fizarana ireo fampanantenana izay nataon'ny filohan'ny Repoblika. Fototr' izany ny tsy fisian'ny lamina matipaika na eo ihany koa ny fanoliana ireo tsy mitovy fijery ataon'ny tompon'andraikitra eny anivony vokotany. Tsy mazava amin'ny vahoaka ny fototry ny fanampiana na amin'ny alalan'ny vola avy any ivelany na amin'ny alalan'ny volam-panjakana eto an-toerana. Ataovy mangarahara ny fitantanan'izy io dia mipetraka ho azy ny fifampitokisana eo amin'ny malagasy ho an'ny mpitondra sy ny vahoaka entana ary tadio tsara fa izay no antoko ny ataontsika hoe mety ifehezantsika zato isan-jato n'ity ady izay ataontsika ity. Nanahirana kely ny eno an'ilay sefibokotany izay hoe ny anjaranay ato anatin'izy ity dia ny mandray lisitra ireo olona fotsiny ihany nefa itsika mametraka an'ilay antsoina hoe décentralisation effective izany hoe tsara raha ampandraisina andraikitra ireo mpitantana ny vonamboaka tsinjaram-pahefana na ihany koa ireo izay ao anatin'ny fanampariam-pahefana satria ireo no eny fotony
izay mahalala sy mahafantatra tsara ny vahoaka ao aminy izay tokony isika ohatra ny fanampiana izay omeny ny fanjakana. Fa lafim-baovao hafa kosa dia misy fiantraikany sahady amin'ny zava-misy eo anivon'ny tontolo iainana eto Madagasikara ny fahasairana ny vahoaka mandritra n'izao vanim-potoana ny fihibohana na ny confinement izao. Mahantra ireo vahoaka ka tonga hatrany amin'ny fanapotehana sy ny fitradrahana ny ala izany araka ity fanadihadiana nataony Noro Fitiavana ity eo amin'ny rindran-tsary ny Andra Rakotomalala. Andian'olona maro no trateaky ny zandary na ny mba ala atao amin'ny alarovana Karafantsika raha ny vaovao androany ka ny teo anivon'ny brigady mixte no nisambotra avy hatrany ireo olona ireo. Tsy vita nanapaka ny azo fotsiny ihany izy ireo fa mbola nanodina ny azo ho arina fandrehitra tao antoerana. Araky ny fantatra, toro avy amin'ny zanabolana mikasika ny fisina afo no nahafahan'ny tompon'andraikitra nahita izao zava-mitranga izao. Etsankilany nanampy ny zandary tamin'izao raharaha izao ny avy eo anivon'ny sampandrara iresamparitra miadidy ny tontolo iainana Boendy sy Betsiboka ary ihany koa ny teo anivon'ny ekipany Madagascar National Park. Aorian'ny fanadiadiana dia atolotra ny fampanoavana avy hatrany ireo andian'olona tratra ireo. Araka ny fantatra hatrany, vokatry ny fiantraikan'ny krizy ateraky ny Covid-19 eto amintsika no antony mahatonga ny ankabeazan'ireo olona mandripaka ala eto antoerana. Maro amin'ireo vahoaka malagasy mantsy no miaina tao anatin'ny fahaverezan'ny asa, ny fitsaharan'ny asa eo amin'ny sehatra maro toy ny toe-karena sy ny ara-barotra. Eo amin'ny vaovao sy maresaka iraisam-pirenena tafiakatra 720 sy 500 ny olona namoy ainy tany Frantsa tao anatin'ny 420 ora. Etsy andaniny atahorana hanamafy ny aretina kitrotro ny fisian'ny coronavirus aty amin'ny faritra Afrika hoy ny mpitsabo. Ny andindin'izay tateriny Ravo Razafy-Mahina. Ao anatin'ny vanim-potoana fanaovana ny vaksiny anafoanana ny aretina kitrotro ny aty Afrika amin'izao fotoana izao, manay anefa ny tompon'andraikitra ara-pahasalamana any République démocratique en Congo sy Burkina Faso noho ny fihibohana ny trano ka mety ampiteraka aretina afindray. Ny ankizy no tena marefo amin'ny kitrotro izay tokony arovana saingy sarotra ihany ireo fikambanana tsy miankina noho ny Covid-19. Raha tsy ivona tany RDC dia namono olona avy roa eny ny kitrotro raha noharina tamin'ireo namony ainy noho ny aretina Ebola. Amin'izao fotoana izao najana ny fanaovam-baksiny any amin'ny faritra sasany mitokosany amin'ireo toerana tsy mbola nahitana ny Covid-19. Etsy andaniny tsy fampian'ireo mpisehatra eo amin'ny fahasalamana ny any Burkina Faso nefa polisan'ny zaton'ny zaza tokony atao vaksiny amin'ny kitrotro ihany no vita. Tany Frantsa koa 720 isan'ny olona maty atao anatin'ny 420 ora. Hatreto 790 ny fitambaran'ireo namony ainy vokatry ny fianaky ny Covid-19. Ireo toerana fitaizana be antitra no tena nahitana olona maty betsaka indrindra toy ny tao EHPAD. Amin'izao fotoana izao, 27,704 alina nisan'ireo marary eo amin'ny hôpitaly eo Frantsa ka ny 29,909 any Avonjena avokoa. Nanao fanambarana ihany koa ny ministra ny tafika frantsay ny maraina teo fa miaramila 100 ny fantatra fa marary. Iny ihany koa nandesitsika namarana ny vaovao tamin'ity niany ity mankasitraka anao nanaraka izany hatramin'ny farany. Mametraka ny veloma samy tsara ho amintsika jiaby ny tenako amin'ny manaraka indray ary mirary farany herinandro finaritra ihany koa. Veloma tompoko.